Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Ririnina ny andro tamin'izay fotoana izay, nirotsaka ny fanala ary mbola tsy nisy ririnina namiryfiry tahaka izany teo amin'ity toerana iray ity. Noho izany dia betsaka ireo biby maty tsy nahazaka atsika. Nisy karazana biby iray kosa nefa izay atao hoe porc-épic. Ity karazam-biby ity dia misy volony izay toy ny tsilo maranidranitra mandrakotra ny tenany. Io no fiarovan-tenany satria rehefa misy toe-javatra mampiahiahy azy na heveriny ho fahavalo dia miodina ho lasa manao endrika boribory izy ary dia miranirany eo amin'ny lamosiny ilay tsilony mba ho fiarovan-tenany. Noho ny hirifirin'ny atsika dia indreo ary reto karazana biby antsoina hoe porc-épic reto fa nitambatra ka niara-nipetraka tamin'ny toerana anankiray. Amin'izay mantsy dia mafana izy ireo ka tsy atahorana ny ho fatin'ny atsika. Rehefa niaraka tao anefa reto porc-épic reto dia lasa nisy naratra noho izy ireo mifanety kely ary dia lasa nifanindrona na dia mafana aza. Rehefa ela ny ela dia nisy tamin'izy ireo niala fa tsy naharitra izany. Niany fanalavitra ary dia nisy tamin'ireo porc-épic ireo no matin'ny atsika. Tsy maintsy nanao safidy ireo mbola velona noho izany, na miaritra ny ratra mety ho azon'izy ireo nefa mafana ary velona soma tsara, na miaritra ny atsika irery tsy maratra kanefa mety ho faty. Dia indro indray izy ireo fa niverina niara-nonina indray mba hifanafana ka na dia mety misy aza ny maratra dia naleon'izy ireo mafana tsara ka ho velona soma tsara rehefa lasa ny ririnina. Tamin'ny alalazany fifanakekezan'izy ireo akaiky dia akaiky izany no mbola nahafahany ny aina tsara satria ny hafanana vokatra izany fiarahana izany no nandresen'ny atsika. Ry mpiaino namako, tsaroa fa tsy misy tokoa ny olona tonga lafatra, tsy misy ihany koa ny olona mahavita tena irery fa natao hifameno avokoa ny rehetra. Samy manana ny fahalemeny ny tsirairay kanefa tsy tokony natao sakana tsy hifanampiana izany raha toa ka ny toetra tsara no mibahana. Noho izany miraisa saina, aza mihevitra izay avonavona fa aoka mba ho zatra amin'ny fihetrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry. Romanina 12:10 andininy 9:10. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ankaravina mandrakariva no anolorana anao ny fiarabano mba mipirarin-tsoa ary mankasitraka anao mbola manjoya izao onjam-peo izao. Nataony misajoelo no mitafa aminao na manasamma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity isika dia iresaka dingana iray indray dia tsinony izany fa hoe azakivy. Arak'izany dia misy aloha zavatra roa izay tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny mba hahafantarana hoe ahoana ny tsy tokony akivy manoloana izany sakana izany. Voalohany ara dia ekeo ho lalam-piainana ny sakana, izany hoe tsy mandositra ny sakana ianao fa atrehinao ilay izy satria ny fandosirana ny sakana na ny olana dia tsy vahaolana fa
fahakanosana koa ilainy zany ny miatrika ny anio ary ainao ny mampifandrindra amin'ny zava-misy ny andavanandrom-piainanao. Misy sakana io zany izay ny zava-misy de atrehanao le izy ary arindranao manaraka izay ny andavanandrom-piainanao. Faharoa, atao tohatra fiakarana ny sakana. Izany hoe izay sakana izay no ezahana mba mampiakatra sy mampivoatra ny tena, satria ny sakana tsy hoarana de lasa atao hoe barage tsy ahafahana mihoatra sy mivoatra. Noho izany dia mila ianao mahay mampifandanja tsara ny fiainanao amin'ny tontolo manodidina anao ka tsy ho resin'ilay sakana izay eo anoloanao. Noho izany ary dia voalohany mila ianao mahay miomana amin'izany zavatra zany ka manapo ny tsy ampozina ary atao izay avonina ny tena amin'ny lafiny rehetra. Mila manapo zany ianao hoe mety misy ny zavatra tsy ampozina dia mila mivonina amin'izay ny tena amin'ny lafiny rehetra. Faharoa dia mila mizatra ny manao zavatra, mizatra mandray andraikitra, mizatra mahafantatra ny zavatra mety ho vitan'ny tena. Ary na dia mandiso aza matetika dia ao anatin'izay fanazara-teny izay mety mandiso matetika ianao de tsy atao olana akory zany fa ara-dalàna satria ao anatin'izany no natao ianaran-javatra. Kanefa tsara ihany ny mampitandrina ny hafa mba tsy latsaka ao amin'ny olan'io intsony izy. Ianao izay efa tratra n'le olana zany dia ampitandremo ihany ny hafa sao ho latsaka ao ka ho sarotraritra ny alany ao. Fahatelo dia mila mianatra ihany koa ianao, satria ny olona de mila mianatra foana mandra-pahafatiny ary ny fiainana de fianarana foana tsy manam-pataperana ka na firy taona ianao na firy taona dia mila mianatra mampitombo ny fahalalana izay efa fantatra sy ianao. Arak'izany raha tiana ny hiatrika ny sakana dia ilaina ny fananana ireo toe-tsaina voalaza teo ambony ireo. Ary indrindra ny fanamafisana ny saina zany dia zava-dehibe zany ka dia ny faharetanao, ny fiaretanao, ny anio dia ho fahombiazana raha-pitso. Satria misy fitenenana manao hoe ny aretako mafy anio mba ho fahombiazako raha-pitso. De zay toe-tsain'izay, zay famafisa-sain'izay no entina manoloana anio sakana io ka tsy tokony akivy. Ary raha samy miatrika ianao dia manana zavatra omena ny hafa ihany koa. Koa dia zahary miatrika ny mafy mba ahafahanao manome ny hafa. Manoloana ny sakana ihany koa na ny olana vao tokony hampiasa saina. Raha misy zany ny sakana tsy atao akivy akory fa iny no atao hampiasana ny saina bebe kokoa mba hahafahanao miala amin'izany sakana izany. Manoloana ny sakana ihany koa de tokony anehoanao ny mahay anao ary anehoanao ny fahatokisanao ny tenanao ary koa anekenao ny tenanao ary eo no tena afantaranao ny tenanao hoe iza moa ianao. Rehefa misy zany ny sakana dia eo anao ny maineo maizy anao ny mahay anao ary afantaranao bebe kokoa ny tenanao. Ka dia alao hery ry tanora namana isany. Ka raha tianao ary ny ala misakana dia mila ianao mamaly an'ireto fanontaniana reto hoe nahoana ary inona no atao, nahoana no misy ny sakana ary inona no atao manoloana ny sakana. Mety misy valiny maromaro dia anjaranao
ny mieritreritra izany fa rehefa voavalinao izany fanontaniana izany dia ho afaka manazava ara-tsaina ny sakana sy ny olana mahazo anao ianao ary ho afaka ampivoatra sy manatsara ny ambara tonga mpivoarany ara-piaramonina sy ny maha-olombelonanao rehetra. Rehefa izany dia ho hitanao fa ho fantatra ianao anao ka dia ho tanora afantatra tokoa ny tenanao ianao ka tsy ho kivy manoloana ny sakana fa hahita vahaolana mandrakariva ka androso eo amin'izany fivelarana ara-piaramonina izany ka dia ho tanora ho sahy andray ny andraikitra na dia misy aza ny sakana. Faiza miaina mampilamitsaina dia izay indray mahazo natolotra tamin'ity androany ity fa mametraka ny mandram-peona ho amin'ny manaraka indray. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Iza no samy laza fa manapa-sambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha ito an-tany, niza mitadiza. Iza no samy laza fa manapa-sambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany, niza mitadiza. Aza manaky ho resy foana izany, haminy ozam-piainany ety, fa mitraka aza mba kivy izany, fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao, nanome toky amonjy anao. Radio Feo fanantenana. Mampitanondrika anao ve ny fiainana ety, mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany, aza eto miantoraka fa fanta na mampangoraka fa banjino lay dina. Mampitanondrika anao ve ny fiainana ety, mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany, aza eto miantoraka fa fatra na mampangoraka fa banjino lay dina. Aza manaky ho resy foana izany, haminy ozam-piainany ety, fa mitraka aza mba kivy
jesosy lay tianao nanome toky anampianao nanome toky amonjy anao haza manaky o resy fony zakany haniozam-piainany famitsakaza makibiza fa jesosy lay tianao nanome toky anampianao anampianao izy amonjy anao lay teny fikasany tsy miovy zany WR manolotra ho anao lay feo fanantenana fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy manao ahoana tompoko ampitomboina ho antsika mandrakarivanie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro ary izara ny tenin'ny tompo ho anao androany. Fa mialoha ny ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny mahazatra antsika manasanao aho mba iombona ao anatin'ny vavaka fohy izay hotononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehova rainay tsara sy masina indrindra any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay, ary mahafantatra ny momba ny anay rehetra, amin'ny alalan'ny zanakao, izay maty ho anay, ary manao fisoronana fanelan'elanana ho anay ao amin'ny masina indrindra ankehitriny, amin'ny alalany no anatonanay anao ndray ankehitriny, satria hiresaka ny momba anao izay, hampita ny teninao izay, ifampizara izany, miangavy indrindra, aoka Jesosy ny elokay rehetra, ny tsy fahatanteranay rehetra, dia mba ho avela noho ny ranao, dia ho atafianay ny fahatanterahanao, dia mba ny fanahinao no hampanakery ny teny rehetra ho lazainy, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dia be ho amin'ny fiainana mandrakizay, so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Manoloana ny fahasarotan'ny fiainana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy mitsahatra isan'andro, dia tsy maintsy mba efa nisy fotoana nahatonga anao hanontany tena, indrindra moa fa ny ray aman-dreny mananjanaka, hanontany tena manao hoe hanao ahoana reny ho avy e? Indrindra fa amin'ny andron'ireo zanaka izay beazina ankehitriny ireo. Aradrariny tokoa izany, fanahiana izany, satria azo hitarafana ny mahatompona andraikitra, ary maneho ihany koa fa mitsinjo ny ho avin'ny taranaka ao ianao. Ary vao mainka koa aza mitombo ny fanahintsika ny amin'ny ho avy rehefa mitodika ny lasa sy ny firimorimon'ny fivoaran'ny fiainana amin'ny lafiny maro isika. Ny lasa nefa tsy azontsika hovaina intsony, satria efa lasa izay ny anarany, ary tantara mipetraka ho tantara izy.
ny hoaviko anefa tsy azontsika ianteherana tanteraka sy nitompona teny fa ho arak'izay eritreretitsika azy satria tsy mbola misy ary mbola ho avy izay koa no anarany. Maro raha teo ary tsy voafehintsika avokoa ny toe-javatra mety hitranga ka ny any azontsika atao dia ny miezaka anao izay ahakely ny tranga ratsy tampoka mety iseho araka ny fiaverantsika azy. Dia manangona fananana be dehibe ny sasany ary mihevitra fa ho voaharo noho izany amin'izay tsy ampoizina mety hanimba sy anakorotana ny fiainana. Mazava sy mahitsy be anefa ny fanambarana ataon'i Jesosy mahakasika io fietsika ataony ankamarony amintsika io arak'izay hitanterany apôstôly Lioka azy ao amin'ny filazantsara no soratany. Lioka 2:12 ka ny 5:20 sy ny 6:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary izy aminareo moa na de manahy aza no mahay manampy ny indray andro iainany na de kely monja aza, ko raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, ho ihany Jesosy manohy ny teniny, nahoana ianareo ny manahy ny amin'ny sisa. Eo amin'ny 5:20 sy ny 6:20 ao amin'io toko io ihany dia somary mahery vaika kokoa aza no filazan Jesosy ny olona tsy manao afa-tsy ny manangona be dehibe ho an'ny tenany mba hazona antoka ny hoaviny manao hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arianao. Dia hoy Jesosy manohy ny teniny manao hoe: dia toy izany ny olona izay miary arena ho an'ny tenany ihany fa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Mahafantatra tsara fa tsy mahay manampy ny andro iainana na dia manahy aza isika, fa mba ampienana ny fanahiana sy ahazoana sarintsarina antoka ny amin'ny ho avy dia tsy manao afa-tsy ny manangona ho an'ny tena ihany. Dia hoy Jesosy milaza ny olona toy izany manao hoe: adala, fa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ao amin'ny obolana 7:20 1 amin'ny anaran'i Jesosy: aza mireharehany amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoky ny anio aza tsy fantatrao. Averiko indray: aza mireharehany amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoky ny anio aza tsy fantatrao. Miariary arak'izany ny mahavoafetra ny olombelona ho amin'ny ankehitriny ihany, satria tsy misy azo ny atao intsony amin'ny lasany ary tsy azo ny fehezina amin'ny fahaiza-manao ny tenany fotsiny koa ny fiainako aviny. Raha iverenantsika izay voalaza tao amin'ny Lioka 2:20 dia isaorana Jesosy fa tsy mijanona teo amin'ny teny mahery vaika voalaza tery aloha izy, fa hoy izy amintsika eo amin'ny 2:20 miteny ampitiavana manao hoe: aza manahy ny amin'izay zavatra rehetra mety ilainareo amin'ny ho avy, satria hoy izy eo amin'ny 2:30 ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Raha nampianatra ny mpianany hivavaka raha teo Jesosy ao amin'ny Matio 9:7 sy ny 10 dia hoy izy manao hoe: mivavaha toy izao ianareo, omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Izay sahaza tokony ho anao androany no asainy angatahinao aminy, raha resy lahatra ianao fa hainy ny manome ho anao ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra, indrindra fa ny amin'ny androany. Arak'izay nampilazaina ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 9:12 manao hoe: izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe: ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sy ny sisa
izay mety ilainao rehetra androany dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany satria afaka manao izany ho anao aho. Aza manahy fa miantoka ny ho avy ihany koa izy fa misao amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Ho tahiny ianao anio. Amen. Ni masoandro mibalika sy ny rano mitatao sao rehetra izao zay hita dia avy aminao riray tsy mba fantatrony ampitso nefa tsy manay ao satria nilako ianao ny omenao ay ampiso dia ankiniko amina raisoa darika ka tirandretra AWR téléphone 034 06 797 62 032 75 379
74. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Faly tafaraka amintsika rehetra indray amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Fiompiana trondro an-tanimbary. Inona ny fepetra-mbola tokony ho arahana mba ampahomby ny fiompiana? Arahoary ny fandaharantsika. Tsara ny manamafy sy manantitrantitra fa raha tiantsika ny ahomby amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary dia tsy maintsy ilaina aloha ny fanajariana ny tanimbary izay ompiana trondro. Ka velara-tany eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ara eo no tena tsara raha ohatra ka vao manomboka iompy trondro ianao. Io zany no velaran-tany ompiana ny trondro. Ny fotoana fanajariana ny tanimbary dia eo anelanelan'ny fampiakarana ny vokatra sy ny taom-pambolena manaraka. Izay zany no tena tsara ho fanajariana ny tanimbary. Ka ny tanimbary tsirairay dia tokony haleo tena amin'ny rano. Izany hoe mahaleo tena izy amin'ny fampidirana rano sy ny fivoahan'ny rano. Io zany ny tanimbary tsara iompiana trondro. Ankoatr'izay nefa dia tsy maintsy ilaina hamafisina ny valam-pariana ny tahalaka raha te hiompy trondro an-tanimbary isika. Ka hatevenina hatrany amin'ny 15 cm no any ny sakany dia akarina any amin'ny 15 cm no any koa ny avony. Ny antony moa dia mba ho fiarovana amin'izay mety hitranga, mety hisy tondra-drano. Satria rehefa avo tsara ny valam-paria dia mba voaharo tsy ho very ny trondro. Izay ny antony hanamafisana sy hampiakarana ny valam-paria. Ankoatr'izay ihany koa dia mba hahafahana mampiakatra ny rano aorin'ny fijinjana sy ny fampiakarana ny vary, mba hahafahantsika manohy ny fiompiana ny trondro sy hiazonana ny trondro ao an-tanimbary. Ireo izany fepetra tsy maintsy ilaina fanajariana ny tanimbary izay ompiana trondro any am-panombohana. Ka tsotra ny fomba fanamafisana ny valam-paria, izany hoe maka bainga isika izay efa nosorohana, tsy asiana fakan-java-maniry mihitsy, dia iny bainga iny no atao mifatratra tsara isaky ny andalana. Hanamafisana ny valam-paria sy hampitomboana ny hatevon'ny valam-paria antsika izany. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy mandavaka dobo fiheren'ny trondro isika eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovana azy. Ao anatin'ny tanimbarinao zany dia tsy maintsy asianao dobo izay hiheren'ny trondro, ka vidiana tsara ny toerana ametrahana azy eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary. Fa manahoana kosa indray zany ny fomba hanamboarana io dobo fiheren'ny trondro? Misy fepetra tsotra izay arahantsika. Voalohany indrindra aloha dia ny habean'io dobo izay heren'ny trondro. Ho an'ny tanimbary latsaky ny 5 ara dia ny 500 ny velaran'ny tanimbary zany no atao dobo heren'ny trondro. Averina indray fa ho an'ny tanimbary latsaky ny 5 ara dia ny 500 ny velaran'ny tanimbary no atao dobo heren'ny trondro. Ka atao 2 metatra ny sakan'ilay dobo ary 80 cm kosa ny alaliny, fa ny velarany izany dia 500 ny tanimbary. 2 metatra ny sakan'ny dobo, 80 cm ny alaliny, ny velarany kosa dia 500 ny habean'ny tanimbary. Raha ohatra kosa ka mihoatra ny 5 ara ny tanimbary izay ompianao trondro, dia somary mitombo arak'izay koa ny habean'ny dobo heren'ny trondro izay amboarina. 100 ny velaran'ny tanimbary zany no atao dobo fiheren'ny trondro. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia mitombo ny sakany sy ny alalin'ny dobo, ka lasa 2 metatra ny sakany ary 80 cm ny alaliny. Raha mihoatra ny 5 ara zany ny tanimbarinao dia
100 mivelaran'ny tanimbary no fivelaran'ny dobo ka 2 metatra ny sakany ary 20 santimetatra ny alalin'ny dobo. Ampatsahivina antsika fa tsy maintsy asiana karakara vy eo amin'ny fidirana sy ny famoahana ny rano ao tanimbary. Ny antony dia mba hiarovana ny trondro amin'ny fahavalony sy ny mety ho fidiran'ny trondro hafa ary ny fahaverezan'ny trondro izay ompiana. Izay no antony ametrahana n'io karakara vy io tena zava-dehibe mihitsy apetraka eo amin'ny fidirana sy ny famoahan-drano ny karakara vy. Iarovana ny trondro amin'ny fahavalo mety hidiran'ny trondro hafa ao ka hanimba ny trondronao ary arovana ny fahaverezan'ny trondro izay ompiana. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy asiana valanjezika ao anatin'io dobo firen'ny trondro. Misy refiny ihany koa ny anaovantsika ny valanjezika. Atao mifanila amin'ny fidiran'ny rano izany ny toeran'io valanjezika io. Ka mirefy eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 metatra toradroa eo ny habean'ny valanjezika ho an'ny tanimbary latsaky ny 5 ara. Averina indray izany fa ho an'ny tanimbary latsaky ny 5 ara dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 metatra toradroa eo ny habean'ny valanjezika izay amboarintsika. Ny ametrahana ny valanjezika dia atao mifanila amin'ny fidiran'ny rano. Fa kosa izany raha jerena dia atao mifanohatra amin'ny lafiny famoahana ny rano ny ametrahana ny valanjezika. Eny amin'ny zoron'ny dobo izany no ametrahana n'ity valanjezika ity asiantsika fefy mihitsy ilay izy dia arotsakitsika eo ny zezika ny habean'io valanjezika io raha latsaky ny 5 ara 2 ka hatramin'ny 3 metatra toradroa ny habeany izany. Fa raha mitombo kosa ny tanimbarinao izay iompianao ny trondro dia mitombo arak'izay koa ny habean'ny valanjezika atao. Karazan-jezika toninina ary no azo ampiasaina. Ny rehefa mety ho zezika dia azo ampiasaina avokoa ny zezika avy amin'ny biby toy ny akoho amam-borona, ny laven'ny-patana ihany koa mety, ny bozaka, reny fakon-java-maniry mora loa reny. Azontsika toa izany mampiasa komposta dia fenoina izany io valanjezika io. Ka ny fotoana fametrahana an'ireo zezika ireo anatin'ny valanjezika rehefa vitanao ny dobo firen'ny trondro sy ny toeran'ny valanjezika dia melohan'ny fampidirana ny rano no ametrahana ny zezika. Melohan'ny fampidirana ny rano no ametrahana ny zezika. Tadidio tsara izany, atao feno tsara ny valanjezika. Ny rano moa dia tsy ampidirina mihitsy satria mila fitantanana ihany koa ny rano raha tsy efa vita ny ketsa izay vao ampidirana rano ao anatin'ny tanimbary. Misy fifandraisany ny fiompiana sy ny fanetsana amin'izay fotoana izay ny fambolena ny vary izany. Ireo izany ny fepetra tsotsotra nefa tena mahomby ho antsika rehetra izay maniry ianao fiompiana trondro an-tanimbary kasika ny fanamboarana ny dobo, fanajariana ny dobo ary ny fametrahana ny valanjezika. Ety ampahamaraparanana ny fandaharana dia ampatsahivina isika fa io makarakara vy ilay erovana ny trondro mba tsy hivoaka na hidiran'ny fahavalo dia tsy maintsy diovina matetika io karakara vy io mba tsy ho tsentsina. Ireo izany no fepetra ilaina ny fiompiana trondro an-tanimbary. Mazotoa mikarakara. Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra Rila ary Nardina. Fa inona ihany ty odikodinany bera ny tokotany ty mitady zavatra ary soavy nakay zary. Tsy efa hoerinandro ve zay ianao io nitako mikonokonona mitady zavatra ohatran'io hatrany hatrany voako rotanao daholo ho tareo ange ty ianao ty
maly nefa nilaza hoe andeha voamaraina be sitrany mba vitandroany le dobo ireniny trondro tanimbary. Fantatro ange zany. Dia ilozan'le dany eo anie tianao ka le karakara vio apetaka eo amin'ny fivoahana sy fidiran'ny rano atambary anie io tsy hitakory soavy nefa tena tokony ho apetaka. Ka sao dia diso toerana ndraika. Zavatra tena ilaino trandreny ve dia ho atao atsirambony. Iny karakara vy iny natao iarovana ny trondro sy voaka ny tanimbary sy iarovana azy amin'ireo fahavalo mitady hiditra. Firy andro ny laniko nanamboarana an'iny nefa dia zao na nizavona fotsiny teo amin'ny toerany. Mandehana aloha vonjy eo le tany fizy eneny no ny rahan'le manana nampy anao amin'ny fanamboarana ny dobo io ho hita miandalana eny ihany ty karakara vy anao raha besy ny fampiriman-javatra ve agaga. So ihany aloha fa mbola tsy ampidi-drano fa nga azo ampidirina ny rano raha tsy efa vita ny dobo feren'ny trondro sy ny valanjezika ary be eny rehefa vita mihitsy ny ketsa vo azo ampidirina ny rano. Kindana ary aloha fotoany dobo sy ny valanjezikako no mbola be anie zany asa zany. Ka mba atovy tsaratsara le loka raha matoty hanohanana ny aina eza ny asam-bolo ovitaina tsara ihany ty fiompiany ty karery lehibe tsy mbola nisy trondro ray nompiana akory dia efa ny loka ny edina varitra ho tsaratsara. Ny karakara viany lehibe azy ty tsy hitany ze nanaovana azy no hitako zay rehefa tafavelona vany atsy fa aza mandatsa raha matoa oay bea mbo taposary bo kely aloha io fatana io zay ianao vao mandeka. Tarary soavy bea le raha matoty mba ataovy aloha lasy eo ndray le daniko ka zany mbola manahany reto lamby reto bea mahaloto ny tanako sady ze manao an'izay ko ve dia ataranao le rangaty le retsy raha imenimenina mandreraka mihitsy mbo ataovy ao. Fa tsy le karakara vy ve ty nataony soavy tsy kalakala-patany ty tena izy mihitsy ty soavy ahoana ihany ry bea dia tsy ho masaka eo anie io sakafo to zany ray ny vandravandrahanao fa tsy ataingina le vilany aza mandrebireby raha matoty za fotsiny lany andro teto tena lany andro mihitsy ahatry ny narainy fa lazaina fa matiariky tsy mamerina amilony ny zavatra ato trano nefa ianao ny tena fosotra jereo ty bea fa nahoana no karakara viako no nataonao karakara-patana efa hoerinandro zay ny tetiavako an'ity fa ngaha iny le izy fa iny ny ty aminao karakara-patana ka sa ve mahalalako samy karakara reo efa ratsy be anie le karakara-patatsika dia ohatra ny hitako ny eto dia napetrako teo ambon'le karakara-patatsika le izy sitrany tsy very be loatra le saroboandro dia hitovy ry soavy ary inona moa tsy hividananao karakara-patany eny atsena be dia be samy makarakara kosa any azafady rery bea zany mo tsy mbola simba aniny za tsy mahavita tsony fa manamboara karakara vaovao apetaka eo amin'ny fidirana sy fivoahan'ny rano an'ny tanimbary fiompianao trondro lasa beo mbola tavely reto anie le satroko sy le mahakara tena raha vita betsaka kory tsika roalahy zany ry be tena misotra betsaka letsy ry dany fa
lany hery sy fotoana amin'ny fanamboarana nyity tanimbary io mpiana trondro ty a. Tsy sorana lesy zany fa zao anino mahampinamany ny ahafahazam-pianako maika fanareo. So fa somary kelikely tsy ohatran'le tamimbarinareo aloha izy ty de mba vetivety kokoa no mandavaka an'le dobo. Zao abieny 4-5 ary zao mihitsy ny tena tsara raha vao manomboka io mpitrondro. De aza dino mihitsy areo marodrefo reo hoe raha vao latsaky ny 5 ary ny tanimbary de ny 500 ny velaran'ny tanimbary ihany no anamboarana ny dobo iren'ny trondro. Tadidiko mihitsy zay le tany de atao 2 metatra ny sakany dobo ary 90 centimetatra ny alaliny. Farangezangeza ohatran'le anareo ny tanimbary moa de ahoana ny refony? Raha vao mihoatra ny 5 ary indray ny tanimbary de ny 100 ny velaran'ny tanimbary kosa no atao dobo. Zany hoe lasa 2 metatra indray zany ny sakany ary 80 centimetatra ny alalin'le dobo. De zao aiza dino no mametraka an'le karakara vy eo amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ny rano zany ve tsy efa vitan'ny sery be nataon'le ramatoa karakara-patana ngerangaty le karakara vy efa mba namboariko sy nandaniko andro iny ary so de karakara-patana kosa ary namboariny be ho lasa karakara vy atao. Aiza letsy nitovizany karakara-patana sy le makarakara vy nataoko fa soavy mihitsy no efa misary adala. De ahoana tsy manimba azy letsy raha zay nampiasaina vetivety teo efa ho herinandro mahery angerangaty no nampiasany azy tao nidonaina ny afo tao nikapohany saribô tsy voajeriko tsony fa safotra ny atezerana lalako nakatiny nasikolona rangaty de anamboatra indray zany nen'olona mba farafaratsy mangazo na masikita na trondro atono no atao ambonin'ny karakara vy ireny fa nendry soavy rangako saribô indray no oka letsy zay fa andao toizana ny asa sotroy aloha ty rano ty mba hampangatsetseka ny laka. Mariny zany le roa fa ony tokoa ary tany aiza tsara moa ny tena mety asiana an'le valanjezika. Amin'ny zorony dobo no asiana ny valanjezika ka atao mifanila amin'le fidiran'ny rano zany hoe atao mifanohitra amin'ny famoahan-drano zany de tokotokony noatran'izany ebeny rehefa latsaky ny 5 ary ny tanimbary de 2-3 metatra tora-dro eo no rehefa ny valanjeza de io valakely io zany ny fenoana zezika de karazan-jezika manahoana marina moa zany le tany no mety daholo ny zezika rehefa hoe zezika de mety zezika koa mamborona ny laven'ny patana no bozaka reny fakofakony zava-maniry mora loreny komposta zany mety tsara de rovina ny tokony amenona ny valanjezika io ka milohan'ny fampidiran-drano ny tanimbary no ametrahana ny zezika de mazava tsara tony masoandro be loha ataona le sirdany ty fepetra ny fiompiana trondro atanimbary ty fa misaotra betsaka tsisy fisaorany de ampitao amin'le mananany no fisaorany tsisy fisaorana ary be
fa alefatsika tsy kelikely eo io ary ataotsika ara-dalana masoto fotsiny mikarakary idisy ohatry tsy soavadiny sy ty tany vikiviky sy mitsikitsiky sady ty ie anatitra ny sakafontsika roa lahy izy ary tena tonga ara-potoana mihitsy tonga loazako no tsy onoana mihitsy ny mpiasa raha ohatra zao ka tea nambitamby azo io lehibe ty koa letsy le karakara-patana vi finina ndray sary-posaina ny inga finina tokoa ty ny vongitiny manahoana ary le dany manahoany be ty le karakara karakara-patana lehibe ty koa le retsya tsara miopitrondro ny vary vokatra ny trondro vany manasanao ary zahay mba anandrana anao fiompiana trondro tanimbary sady sakafo no fidiram-bola dia ataovindray ny fampiarana dia hita fahombiazana ianao manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjanana totosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana niaraka tamin'ny Aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika tompony andraikitra Elion Ndremitanitsoa ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana mirary anao finaritra tompoko ary manasanao aritra fotoana vitsy amin'ny fiarahantsika mianatra misaotra ny fahotana roa lehibe indrindra ny fahotana roa lehibe indrindra inona indray ireo fahotana roa lehibe ireo andeha ara ivavaka isika rainay izany an-danitro misaotra noho ny famindramponao mbola mahavelona anay tahaka izao misaotra fa mpiantra ianao ary mbola manome tombonandro anay mba afahanay manantona anao afahanay mibebaka kehitriny ary mangataka aminao zay mba avelanao ny elokay ary hodiovinao ny fonay ary hosokafanao mba handray tsara ny teny izay ampitainy aminay androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay izany vavaka izany amen. I Jesosy mihitsy no nilaza fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no didy lehibe indrindra. Mitaky fahavozan-tena maneho amin'ny fomba azo tsapain-tanana ny fitiavana ny hafa ny fampiarana ireo fitsipika ireo ary izany tokoa no atao hoe manaraka ny dian'i Jesosy. Raha toa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa no didy roa lehibe indrindra dia inona ary zany ny fahotana roa lehibe indrindra. Ndovaka itsika izay voalazan'ny Salamo fa 5:30 ka hatramin'ny 7:10. Salamo fa 5:30 ka hatramin'ny 7:10. Izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, mandrakizay ny anaranao. Jehovah, hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahatsiarovana anao. Fa hanome rariny ny olony izy ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampony jentilisa dia volafotsy sy volamena, asa ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy fofonaina eo am-bavany.
ho tahaka izany izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Misaora an' Jehova ry taranak'Israely, misaora an' Jehova ry taranak'Arona. Inona no ambaran'ireo toko sy andinin'ireo momba ny fahotana songadina manerana soratra masina? Manohy manasongadina ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra ny testamenta taloha. Mifandray akaiky amin'ny fahotana lehibe ny fanompotsamy zany izay mifanohitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Izao ny voalazan'ny Zakaria toko 7 dia ny 7 ka hatramin'ny 12. Zakaria toko 7 7 ka hatramin'ny 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, manaova fitsarana marina ary samy mifampiantra sy mifamendra fo amin'ny rahalahiny avy. Ary aza mampahory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ao am-ponareo anisy ratsy ny rahalahinareo ianareo. Nefa tsy nety ny aino ireny, fa nampihemitra ny sorony ka nataony lalodalovana ny sofiny mba tsy handre. Eny, nanao ny fony mafy toy ny diamondra izy mba tsy hiain'ny lalàna sy ny teny izay nampitondrainy ny fanahin'i Jehova. Jehova tompony maro, olazain'ny mpaminany fahiny, ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy amin'i Jehova tompony maro. Tsy ny fanompotsyampy ihany no manetsika ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fitiavany, fa ny fampahoriana ny olona ihany koa, na mahakasika olona iray zany na antokon'olona. Mampatezitra an'Andriamanitra ny tsirarina satria fitiavan'Andriamanitra. Ny fandikan'ireo didiro lehibe indrindra dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no voalaza eto hoe fahotana roa lehibe asongadina manerana ny testamenta taloha. Ny tsy fananana fitiavana arak'izany no fahotana roa lehibe indrindra. Izany hoe tsy fananana fitiavan'Andriamanitra midika hoe fanompotsyampy, na tsy fananana fitiavana ny hafa izay manosika ny olona hanao ny tsirarina sy hampahory ny hafa, ireo ny fahotana roa lehibe indrindra. Raha fitinina dia tsy hain'ny olona ny tandrina ny didy raha toa ka tsy tia an'Andriamanitra sy mankahala ny namana izy. Izao no ambaran'i Jaona ao amin'ny Jaona 2:4-20 sy 1:20. Jaona 2:4-20 sy 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Mora kokoa ny mitia an'Andriamanitra, mivavaka sy midera azy. Eny fa na dia mitory teny ho azy aza, fa sarotra kokoa ny fitiavana ny namana. Mitaky fotoana, mety mitaky vola, mitaky fandeferana, mitaky faharetana satria olombelona manota tahaka antsika. Ho Jesosy hoe, tahaka izay nataonareo tamin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo no nataonareo tamiko koa. Tsy afaka misaraka ny hoe tia an'i Jehova sy ny tia ny namana. Iara hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra no zany teninao zany. Misaotra fa tianao ho tianao zahay satria ny fitiavana anao no aizanay mitiany koa ireo namanay, ireo manodidina anay. Tsy hainay amin'ny herin'ny tenanay zany, mangataka aminao zahay mba ampidina ny fanahinao ao anatinay mba hanoratra ny fitiavanao ao am-ponay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ankatanay zany vavaka izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary efatra
efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny awr